Zay no makasika n'indry fa efa tonga eny anivon'ny gouvernemanta ny fitakian'ireo mpianatra amin'ny fampiakarana zato isan-jato ny vatsim-pianaran'izy ireo eo ampiandrasana ny valiny izany dia nanapa-kevitra ny ampiaton'ny fitakiana ireo mpianatra izay avy eny amin'ny anjerimanontolo eny Ankatso eny eo ihany koa ny avy eny Vodivorona ary ny ENS. Mitsahatra vonjimaika ny fitokonana tanterahan'ireo mpianatra eo anivon'ny anjerimanontolo ny Antananarivo ahitana ny mpianatra eto Ankatso, Vodivorona ary ny ENS. Ny fitsaran'ny fitokonana tsy midika ho fiatohan'ny fitakiana ny ampiakarana zato isan-jato ny vatsim-pianarana raha ny fanamarenina nataon'ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra androany. Miandry am-pitoniana ny fanatanterahana ny fitakiana avy amin'ny fanjakana izy ireo taorian'ny fihaonana tamin'ny tompon'andraikitry ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ary ny avy amin'ny fiadidiana ny oniversiteny Antananarivo ny alarobia teo. Fa tafitana amin'ny gouvernemanta zany ny fangatana fampiakarana boursa zato isan-jato ka eo andalam-piandrasana ny fangatana zany izay mpianatra amin'izao fotoana izao. Manarak'izay dia hatramin'izao zany hatreto dia miandry am-pitoniana izahay mpianatra ity amin'ny anjerimanontolo na ny Polytech na ny ENS na ny ety Ankatso. Mahakasika ny fangatana dia antenainay fa ray aman-dreny afaka mamaly fangatana izy ireo ka hamahany olana faran'izay aingana ao anatin'ny fotoana fohy ka manomboka izao zany dia miato aloha zany ny fitakiana fa miandry amin'ny valiteny avy amin'ny tompon'andraikitra izahay. Antony angatan'ny ireto mpianatra ireto ny fampiakarana ny vatsim-pianarana zato isan-jato moa ny firosonany ny rafitra LMD izay mampitombo ny fotoana anaovana fikarohana satria miaina 300 isan-jato ny fampianarana hatrehan'ny mpampianatra ny an-dakilasy. Miompana betsaka amin'ny fikarohana sy ny fotokopiera araka izany ny fianaran'ireo mpianatra sy ny fandaniana. Fantatra ihany koa moa fa tamin'ny fivoriana izay nitanterahana tamin'ny tompon'andraikitra dia natsangana ny plateforme de dialogue ivondrona ny fiadidiana ny oniversiteny Antananarivo, ny ministera PIAI ary ny fikambanan'ny mpianatra. Ity plateforme ity dia natao indrindra hisy ny fampiresahana sy fanakalozan-kevitra manoloana ireo filan'ny mpianatra ary alana ny fiverimberena ny fitokonana sy ny fifandonana matetika eo amin'ny tandro filaminana. Ivoaka amin'ny herinandro ihany koa raha fanazavana ny tetiandro ny vatsim-pianarana iray volana sy ny fampitaovana.